Dia mbola faly tafiaraka aminao any tokatrano indray zay eto amin'ny fahitalavitra matevy amin'ity takariva ity amin'ny alalana zao fampalalam-baovao izao ko miarabanao ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovaontsika amin'ity takariva ity eo amin'ny tontolo politika avy hatrany ho fanomanana sahady ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 dia hanomboka amin'ity volana Oktobra ity ny fifidianana ny audit ataon'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny lisim-pifidianana efa tonga eto amintsika ireo délégation avy amin'ny OIF izay anao ity audit ity ary noraisy ny ministre ny raharaha-mbahiny tetsy Anosy. Hanomboka amin'ity volana Oktobra ity ny fifidianana audit izay tanterahan'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny lisim-pifidianana. Izany dia tafiditra amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izay raha ny tokony ho izy dia tanterahana ny taona 2024. Ny lisim-pifidianana izay tamin'ny 15 aprily teo no nifarana ny fandroatana anarana farany ary nahatratra 20 sy 200 sy 2 sy 4 hetsy sy 7 tapitrisa anisan'ireo mpifidy voasoratra anarana hatramin'ny daty ny 15 aprily 2024 any amin'ny voalohany volana Desambra 2024 hatramin'ny 15 aprily 2024 vao isokatra ary azo ampidirina ny mpifidy vaovao indray. Mamaly ny fiatrehana izay mamaritra fa ny 700,000 ny olona tokony hifidy no tafiditra ao anatiny ve ny lisim-pifidianana malagasy andrasana ny fitilina ataon'ny sehatra iraisam-pirenena manomboka amin'ny volana Oktobra ity. Tafiditra amin'izay fanaovana fitilina iraisam-pirenena ny lisim-pifidianana izay amin'izao fotoana izao dia misy ny iraka avy amin'ny vondra ny firenena mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay tonga eto Madagasikara. Ny général Siaka Sangare no mitarika ny délégation ny OIF ary ahitana manam-pahaizana ambony misa efatra itily ny tombony sy ny fahalemeny ny lisim-pifidianana ary anolotra vahaolana izy ireo araka ny fanazavana no entiny mpitarika ny délégation avy amin'ny OIF. Ny maraina teo no niraisy ny ministre ny raharaha-mbahiny malagasy Henri Rambaranjaka teny amin'ny Braon teny Anosy ireo délégation avy amin'ny OIF ireo.